no tena vaolana atosika an'io iasa fanjakany manao ny asany izy zava-dehibe zany andraikany zany fa hiato ambadika ny fraisan'ny kristiana anisany manafaingana mandrava an'io ary zay rehetra mety zavatra hafa akoatran'izany ho avy ateoriana raha mbola mitoy miray kristianina dia andamoka tetika efa valo raha ty Madagasikara ity no kasainy ho asina ka dia zava-dehibe ny firaisana tompoko ary irina mba ho amin'izany daholo tsika rehetra tsy asiana tsony teresaka ho izany raha nazokany ity fa ndeo fampitatana fa zay ny mety amin'Andriamanitra mafala ny tompontsika. Sorany tompoko ary maro efa samy milaza ny heviny izy mirahalahy mianaka tato fa mino zay fa manana ny ambaranao koa no pasteur Hertina dia amenanao fitenena tompoko. Eny tompoko dia miarabantsika miarabantsika menakavy eto amin'ny plateau ihany koa. Voalohany moa zany dia tsisy afa-tsy ny hoe fifaliana ny yaonana tahaka zao sy ny hoe ao anatin'izao tetikasa hoe firaisan'ny samy fiangonana izao satria fantatsika fa baiboly iray ihany no torena, Jesosy iray ihany no ivavahana, Andriamanitra iray ihany no ivavahana. Ary rehefa mitory an'io baiboly io ianao dia milaza hoe Jesosy be fitiavana, manam-pitiavana, nanolotra ny ainy hamonjy ny sakay zany ary nidina avy any an-danitra mihitsy izy, nidina avy any an-danitra ary rehefa nidina avy any an-danitra izy hamonjy zao tontolo zao ary tsy zao tontolo zao nafinaritra, tsy hoe tsika hoe masina be dia namonjy atsika izy hiala eto na hoe tsika mpivavaka be dia hoe mba nidina izy avy any dia mba hoe hamonjy atsika fa mampalahelo reto fa mpivavaka be dia mba halana ampanota fa tena le fahotantsika mihitsy, le faharatsitsika mihitsy, ilay endrika ratsy teo amintsika mihitsy no nidinany ary naneho ny fitiavana mba hamonjy atsika. Dia rehefa mandinika an'izany tokoa ianao dia hoe Jesosy ary avy any an-danitra nidina, tsika samytsika eto indray ve no ifakahala sy ifanenjika fa tsy ifampizara fitiavana. Ny zavatra tsapako fotsiny dia hoe misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra, misy fotoana le hoe fahazazana ara-panahy ary dia misy fotoana le atao hoe fahamatorana ara-panahy. Rehefa eo amin'le fahazazana ara-panahy tena tohanako be mihitsy ny hevitry ray aman-dreny pasteur Randrenatoandro teo, tena tohanako be mihitsy ny hevitry dada Randrenatoandro teo le hoe i Paoly sy izy ty Petera nisy olana ny tanjon'Andriamanitra tamin'ireny dia tsy le hoe olana fotsiny fa le hoe aparitaka aingana dia aingana mihitsy ilay fitoriana filazantsara tamin'izany. Dia za zany tena resy lahatra mihitsy hoe nisy fotoana tao anatin'ny 20 taona 30 taona teo eo dia tena niparitaka mihitsy tokoa le fiangonana zandriny dia amin'ilay tsony le fitenena hoe naniry ohatry ny anana. Fa tena mahafinaritra zany le ohatrany hoe ady zany no hitanao zany fifandirana dia tena mipatitaka mizarazara nitetsy ny ala tatsy amin'ny fiangonana tatsy nalana tatsy dia nisaratsaraka fa le fisaratsarana nefa zany raha fijery tetỳ amboloany dia hoe tena ratsy kanjo any nafinaritra an'ilay izy dia araka ny tenin'ny ray aman-dreny teo hoe voamaika niditra hatrany anaty elakelan-trano mihitsy ara ny fitoriana filazantsara hatrany anaty elakelan-trano any feno fiangonana ary rehefa tena zoinao raha ito Antananarivo fotsiny dia efa mba hitanao zany hoe rehefa miresaka amin'ny olona ianao misy fotoana mihinam-bary eny amin'ny hotely eny amin'ny vary mitsangandrainy indraindray mihinam-bary eny dia ny akamaroan'ny olona any amin'ny hotely mba efa malohany hihinan-kanina mba efa mivavaka mba manao nindo dia efa mba hatazanao zany hoe ohatrany efa mba vitsy ihany le tsy mivavaka alohany hihinan-kanina fa mba efa betsaka ihany le dia hitanao zany efa mba miova ihany ny olona dia inona moa zany fa vokatry le fiparitahana le fiangonana. Dia izao fotsiny nefa na ratsy azy tsy vitan'le miparitaka dia mba tsy niady fa niparitaka dia niady fa mahafinaritra zany zay le fahamatorana ara-panahy. Nisy zay ny teny koe nisy le atao fahazazana ara-panahy fa misy le atao fahamatorana. Rehefa tonga amin'le fahamatorana ny olona dia manomboka misy zavatra tonga tsikelikely ao anaty hoe le fiparitahana tena ilaina ary mbola ilaina hatramin'izao fa saingy tokony miparitaka ao anatin'ny fifankatiavana, miparitaka ao anatin'ny firaisana sy ny atao hoe tena
fifankazaokevitra tsara fa tsy hoe miparitaka miady tsika mako nisy olana kely koa mako izy io ny olana teto Madagasikara zany de efa nitezana politika raha hoe politika zay de hoe miady de hoe miady de tsy maintsy miady zany rehefa hoe mpifaninana amina resaka politika de tsy maintsy ady zay ny anaran'izay hoe mpifaninana de miady de lasa manana an'izay toetran'izay hatramin'ny tontolo ara-pivavahana ary nefa tena tsy zay mihitsy fa tsika na de atao samy miazakazaka amin'ny fitoriana filazantsara ara de Jesosy raha ihany de tokony ao le fitiavana de hitako hoe fotoanan'izao fotoanany ary zaza misaotra an'Andriamanitra hoe nisy an'ity aretiny ity satria ohatran'ny nisy an'ity aretiny teny ohatran'ny tonga saina daholy hoe andao ohatran'ny ilaina ihany le fifandraisana le fiarahana zay ny lazako hoe programme tompo daholy de zao zany vao mahatsapa hoe afaka samy miparitaka mitondra zay anaram-piangonana entiny ihany fa afaka mifandray ihany koa nefa de ao anatin'ny fifankatiavana sy ny firaleka mahafinaritra le izy hitako hoe programme tompo le izy misaotra antsika rehetra nandray zay fitenenana sy nanazavazava mahakasika ty ataontsika hoe fifankatiavana kristianina miara-manonja sy mifampitantana ity ny zavamisy tsy afa miala amin'ny zavamisy eto amin'izao tontolo izao atsika eo anivon'ny firenena ary ny kristiana koa dia mianao anatin'izay ny fanontaniana manitikitika indrindra fa ny ataontsika hoe ny akamaroan'ny olona dia izao hoe mbola ilaina ve zany hoe fivavahana izany betsaka ny olona hoe mivavaka fa eo anivon'ny firenena indrindra zava-mitranga ny aretina coronavirus ny fahasairanana ny loza eto amin'ity firenena izay misy atsika ity dia ataoko hoe ny anjara toeran'izany hoe fivavahana ny anjara toerana mpanompon'Andriamanitra ilaina ve izy ary misy vokany na fiatraikany hita satria zavatra hoe any anatin'ny serasera rehetra ny hoe kristianina ohatran'ny somary voahilikilika ihany somary hoe lasa somary ambanimbany zavatra fa zavatra hita dia ohatran'ny hoe ny siansa ny ataontsika hoe ny herin'ny olombelona zany no ohatran'ny hoe tena ampiasaina amin'izao fotoana zao inona ny mety ataontsika hoe sosikevitra avy aty amin'ny areo zany poron'Andriamanitra amin'izay zavatra eto ameko an'ny pasteur ny misaotra to ny olona rehetrarehetrarehetra dia mivavaka daholo ary ilainy le fivavahana sasa mivavaka amin'ny vato sasa mivavaka amin'ny hazo sasa mivavaka amin'ny kalanoro sasa mivavaka amin'ny zazavavin-drano tsy zany zao fivavahana tadiaviny zao tady deo tsara fa itsika manana fifoazana lehibe efatra zay taloha fa ela be zany dada rainy sonambo zany zay ny fiforonan'ny fifoazany sotanana mpanompo sampy ane zany olona miforongo ody zany fa nitongavany Jesosy ndray mandeha narina daholo ny ody nitenena n'Andriamanitra tonga ny asam-pifoazana niroborobo sotanana taoriana keliny tonga nendra velon-janahary any manolotrony zany koa olona mpanompo sampy daholo na ny vadiny na iza Jesosy raha tena nilaza mihitsy hoe misara amin'ny vadinao io ianao fa tsy mahavita ny asan'Andriamanitra ianao no hoe mirangah miady aminao io dia ny sarahany vokatra zay feno ny roborobo zanaky ny manolotrony taorianan'iny ny ny lava zay ny akarimalaza ny ny volahavana Germaine zay ray aman-dreny ny tobo lehibe any akarimalaza etsy ambohibao tao ambohibao misy izy mofa maty be dehibe inona ny asa tsy vitany na avarina raha mbola mpitandrina koa na FJKM na Loterana na olona tsotra tany amin'ny ny lava dodolany nandrato zany fanahy mahafifazany zany ao ny dadato rakotra zandriny tany farimena be dehibe ny zanany na mpitandrina inona makany dododolo isataona
aza adiny zao teny zao zay nendra velon-janahary lehibe ny manolotrony ray aman-dreny lehibe ajaina any manolotrony ny teny hoe ny fifoazana ihany ny fivavahana amonjen'Andriamanitra ny Madagasikara ary ny fiangonana tsy mba misy fifoazana tsy pozipozy fa ny fiangonana zandriny rehetra zay isaorana an'Andriamanitra fa manana aina mihitsiny nanao délivrance na mahaolana na hitondram-bavaka le firaisana amin'ny Jesosy mihitsy zany le fifankatiavana amin'ny Jesosy zany le fihavanana amin'ny Jesosy zany ny fandraisana ny tenin'i Jesosy isan'andro zany zany ny tena fivavahana zany ka tsy ny fivavahana rehetra ny mahasoa fa zay miaraka amin'ny Jesosy Kristy zay min'ny rany zany ihany ny tena mahasoa aza dinitsika zany rehetra zany faharoa manaraka an'izany jereo ny marika toko 7 ny marika toko 7 dia marika toko 7 dia misy an'izao teny izao voalohany indrindra aloha io tantara io dia tantaran'ilay lehilahy anankiray izay sady mona masika be mihitsitritsitra be mivoaka saroro vava be valaka dia valaka nentiko tany am-pianatra ao ty hoy ny ray aman-dreniny fa tsy hainy tanoa zay mpianatra Jesosy miaraka amin'ny Jesosy manasitrana azy miaraka amin'ny Jesosy mbola nitebahany ny olona nitebahany dia vola hoe tsy mahina ninony reo ny fiangonana misy fifoazana ary zany mbola sahany dia vola tebahana maika fa tsy fiangonana tsy misy fifoazana zay ny nahatonga an' Jesosy iteny hoe ento aty amiko izy io zany ilay makany amin'ny Jesosy mitaona olona any amin'ny Jesosy mampifamikitra amin'ny Jesosy mampiresaka amin'ny Jesosy miresaka isan'andro io vahaolana tsara indrindra mampirobopirobo fiangonana mahafaka ny fahantrana sy ny aretina rehetra mahafaka ny olana rehetra io zany tiako lazainy zany ka raha miteny an'izany dia te ilaza satria inona ny idiran'izany amin'ny fanjakana za aloha dia efa elatra amin'ny ela mihitsy mba te eona amin'ny monsieur le président Andry Rajoelina aloha fantatro fa sahirana be ianao dia tena faly dia faly ary mbola afaka miona aminao satria ny olombelona misy fetra mpianatra ny tompo ary tsika tsy lehibe no mpianatra ny tompo tsy nahita ny Jesosy ohatran'ny mpianatra ny tompo tsy teo akaiky ny ohatran'ny mpianatra ny tompo fa ireo mpianatra akaiky ireo ary mbola tsy ampy dia tahaka izany koa tsika raha vao tsy manana firaisana amin'ny Kristy tsika dia tsy ampy mihitsy amintsika izany maika moa fa ny fitondram-panjakana tsy hoe izy anie olombelona manana ny politikany manana an'izay fahendrena hitondrany ny firenena malagasy mahatsara azy daholo zany fa raha misy fotsiny ohatra hoe misy ny CVO tadadio tsara fa nahasitrana malagasy be dia be isaorana ny filohan'ny republika zany misaorana ny dokotera zany misaorana ny professeur zany nahita an'izany rehetrarehetra zany fa azadino fa mbola nisy indray fanampiny tateoriana hoe ampiana kely indray hony anty dia ampiana kely indray hony anty hitanao zay ny samy manana malagasy ary zany dia samy mahalala hoe oay ohatran'ny tsy ampy oay ohatran'ny tsy ampy oay ohatran'ny tsy ampy dia samy malagasy mifanontany fa metraka traikefa fa rehefa tsy vety zay omeo an'i Jesosy amin'izay
zay ambony ny CVO, ambony ny fahalalan'olombelona, tsy takatra ny sain'olombelona, hainy zany rehetrarehetrarehetra zany. Andinge tataraiko an'ity zavatra ty anareo nahitanao aho mon général Désiré Rakotoary John. Faly aho nahitanao fa mbola velona soamatsara ianao. Ilaza ny tantara aminao satria fitondram-panjakana. Satria hevitra avy amin'ny Jesosy ho an'ny fanjakana zay niresahako taminao. Tsy tadidiko tsonana 3:20 tanantana tany amin'ny 4:20 tany ho any. Tamin'nisy dideratsiraka ny filoham-pirenena tamin'izany. Nirahan'i Jesosy hoe mandany ianao ozy za zany pasteur Tondravoangy fivavahana. Lazao aingana. Président Ratsiraka. Fa raha mbola manao io joro io izy, alako amin'ny seza fiandrianany. Dia tonga tany aminao mon président Didier Ratsiraka fa sahirana be moa tamin'izany ianao fa vadinao no nahazo ahy. Dia mbola sahirana be hono izy pasteur fa aleo amin'ny manaraka. Dia nasain'i Jesosy nakany aminao Andriamatoa Premier Ministre Rakotoary John. Mbola colonel ianao tamin'izany. Dia azafady tompoko, tonga eto aminao aninona. Mbola tovolahy moa tamin'izany. Nirahan'i Jesosy aty aminao ilaza aminao fa tsy tiany Jesosy zo filoham-pirenena manandratra ny joro manatrika joro zao. Fa raha manatrika anio ianao ahongan'Andriamanitra rapitso ihany eo amin'ny toeranareo nareo. Ankivare ozy Andriamatoa Premier Ministre. Fanganga heverinao ozy zazakely mpanao kanety anga zany Jesosy zany no azonao atsona avikely. Tsy mino zany fa raha mbola miditra eto ianao lazaiko ny polisy sy ny gendarme gadrainy ianao. Eny Andriamatoa Premier Ministre, mba ho fantatrao ary fa misy Andriamanitra ty tany ty mbola ambony an'izay rehetrarehetra ambony eo amin'ny fitondram-panjakana, na mpanjaka zany na filoha zany. Ahitany Jesosy anio ihany ianao mba ho fantatra hoe iza moa no miteny aminao. Sady tsy nanao veloma azy aho lasa tonga tany an-trano, tonga ny pitsy maraina amin'ny 5 maraina. Za mbola ampijama Scooby-Doo nanaovako, avy ny motara be do pasteur Andrianataona. Eny tompoko, daonao naraka anay saka mbiny le garde corps be kapitaine reny, kapitaine zao mpivoly. Alao novinao veloma mivady aman-janaka. Ny andro amin'ny 5 maraina zay olona amin'ny arabe ny teneniko, lazao kely vady aman-janako lasan'ny Premier Ministre no idady idio ny trano fa mivofotsiny eo ambany ao afarako daholo nandro mahatonga ny anaty tomobile. 2 minitra dia iny tianaran'ny misy azy mahazo arivo. Porzenitra miaramila any vazoko naika atao ministra le tsy lahy zany fa tsy volona. Tsofana muzika iny izy fa mivoaka nandohalika. Désiré Rakotoary John Premier Ministre nandohalika. Tsy tiany zao Andriamatoa Premier Ministre fa raha manao zao amiko anao tsy miresaka aminao tsony aho. Jesosy nandolena fa tsy dada. Jesosy zay niona taminao sy ao anatinao, nahita azy alina ndao iresakitsika any ambrao. Dia nilazaina miaramila andeha dia nitantara izy
mialatsy ny Andriamatoa Premier Ministre mahasoa ny firenena matoa amin'ny teny aminao ary efa mifanarahantsika izany tamin'izany fotoana izany. Miteny tamin'ny vadoka hozozonana hoe le pasteur Bandikely Nandravoangy fivavahana io letsy miteniteny foana. Ahoana izay izy Ramatoa? Lazainy fa Jesosy ny azo teo tonga ato amin'ny tranontsika dia miresaka amintsika. Dia zao ny teny farateny tamin'izany hoe rehefa tsy manaiky ary ianao ny zavatra lazaiko ataoko mahita an'i Jesosy ianao androany alina ihany. Ka inona no lazainao taminao Jesosy Ramatoa? Za tsy mino an'izany e. Azafady ozy Ramatoa vadiny fa tsy adalako olo ry olona be dia be indro miditra ao Andravoangy fivavahana ireo vao indro niditra izay tamin'izany. Olona daladolo reo zany anaraka an'io Bandikely io. Ka ianao zany mino? Za mino. Hay. Dia natahotra vadoka ozy. Nanao fanamina miaramila mahazandarima najaiko tsara nampaingoko tsara ny trano. Ny hira ny vavaka ny hira maraina ihany ny andro amin'ny 5. Hitanao Oktobra amin'ny 5 zany efa mazava be. Matiko iny Bandikely iny. Aiza Jesosy tonga teo iny. Lasa ho sady tezitra dia hamonjy amin'ny efitrano fatoriko. Vao tonga ao amin'ny efitrano fatoriko ozy. Anjely 2 andofandrinako. Anjely 2 amin'ny aty an-tongotry ny fandrina. Tana sabatra. Vao nahitan'izany fotsiny ny orokoditra tonga dia nandohalika. Inona ny fiheveranao an'Andriamanitra ozy no tsira tsirainao ny mpanompony. Nandohalika amin'izay ozy fa sady nanainga ny sabany daholo izy rehetrarehetra saika ikapa. Fona. Tenina izay ny pasteur Andray Nataondro tsy anazy fa anahy. Any Jehovah Andriamanitra ny netiny. Ka rehefa tsy mihaino azy ianao aongoko nareo lahy eo fitoeranareo lahy. Fona. Zao ary n'izy ray fony ianao manao mpiandry. En Jesosy anao. Zany nandoaleko natrehanao dada. Tsy mbola tsy dada ny tamin'izany fa pasteur Andray Nataondro. Fa le Andriamanitra aminao ny atahorako. Zao ary an'izy ampianatra anao mpiandry zany nampianatra azy ho mpiandry. Nda natao an'izao alao ny ody alao ny mandoro ny ody vita zany rehetrarehetra zany firy ny marary sitra ny oranga io. Tonga natao mpiandry amin'izay izy dia izy nanao mpiandry any amin'ny FJKM. Fa izao ny teniny tiako be mihitsy le Andriamanitra manolo-tsaina ho an'ny mpitondra firenena pasteur. Tena tiako ary haiko mihitsy ny manontany azy ankehitriny. Ary zany ny teny soroka an'Andriamanitra. Hitany mampiandry azy dia mbola tsy afaka ao-tsainy mihitsy ny hoe pasteur Andray Nataondro izay nampianatra mihitsy ny tantana hatramin'ny voalohany ary atahotra an'Andriamanitra hatramin'ny fitondram-panjakana. Tsy afaka ao-tsaiko izy ny anarany. Fa dia zao na dia efa lehibe aza dia za hianatra pasteur. Tafavoaka pasteur na dia efa retirety azy izy tafavoaka pasteur adalana. Miarabanao monsieur le général Radésiré Rakotodrano ny tompony mombanao. Ka tsara indrindra dia ny teny soratra masina hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah Andriamaniny. Ka raha mba miaraka aminay fiangonana lehibe, fiangonana zandrany, ny filoha-pirenena, fitondram-panjakana, andao hiary hivavaka, andao hiary hanontany amin'Andriamanitra. Inona ny sitrapo ny hitondrany amin'ny tany sy ny firenena. Fa lazaiko marina fa ny teny hoe sambatra mihoatra noho ny arena rehetrarehetra ambonin'ity tany tadiavinao ity. Saotra tompoko tompo momba antsika. Saotra tompoko. Sao dia mbola misy tiany pasteur nampiana na hevitra eo anivan'izay tontolony ataontsika hoe mpivavaka kristianina tompon'andraikitra eo anivon'ny firenena izay sy izay lanjany izay eo anivon'ny firenena. Ia, mazava be mihitsy moa zany ny fanazavan'ny dada Andray Nataondro teo. Fa raha fitinina tsotra
dia tena ilaina ny fivavahana raha neto Madagasikara manokana no jerena fa ny fantanina mipetraka matsy hoe mbola tena ilaina tokoa ve dia hoy aho hoe olona izy moa zany no mametraka izay fantanina izay olona sy te halala ny fisian'Andriamanitra izay nahary azy ve olona te hitondra ny fiainany samirery ve eto ambony tany ity fa raha za manokana izay mino an'ity baiboly ity mino ny fisian'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao nahary ahy mino ny fisian'Andriamanitra laha antsoina hoe rain'i Jesosy Kristy dia hoy aho hoe tena mila fivavahana ny firenena malagasy mila mivavaka amin'Andriamanitra ny olona rehetra dia ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ny kristianina moa zany na ny olon'Andriamanitra dia efa ao anatin'izay ara-porisihana mba androso hatrany hiatsara hatrany teo mpanahana fa reo olona izay tsy mbola ao anatin'izany kosa na izy io na vahoaka malagasy sotra na ny mpitondra fanjakana na mpitondra firenena dia tena atao amina mihitsy hoe amin'izao vaninandro misy antsika izao dia aoka tena hitodika amin'Andriamanitra isika dia ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy hiady rery ihany isika malagasy na ny mpitondra fanjakana raha ohatra ka mihevitra fa andeha samirery amin'ny herin'ny tenany izy fa tena mila an'Andriamanitra ara-baky ty ianao moa nametraka fantainina teo hoe moa ve isy fiatraika ve zany eny tompoko tena misy fiatraika be mihitsy tsy disy mihitsy ny tenin'ny baiboly zay fa no tsy ahivony ny mpanompon'Andriamanitra tato hoe sambatra ny firenena zay manana Jehovah Andriamanitra ary matoa ny baiboly milaza hoe andramo ary izao aloha hoe tsara ve sa ratsy fa raha tsy manandrana isika dia tsy afantatra hoe tsara io Andriamanitra io satria raha tahaka manokana nge teo amin'ny fiainako tsy hoe avy hatrany dia mpitoroteny tahaka izao na mpanompon'Andriamanitra tahaka izao hoe fa dia toy ny olona rehetra ny aina tamin'ny adalana ny aina tamin'ny fiainana ratsy zay tsy ho tany sanety daholo akory zany rehetrarehetra zany fa ity ny tena nahavariana rehefa tena nanapa-kevitra hoe ino anio Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany rain'i Jesosy Kristy io nanapa-kevitra hoe andray an'i Jesosy Kristy satria nisy olona nijory vavolombelona tamiko nidorin'ny tenin'Andriamanitra tamiko dia akory zava-magaga fa teo eo ihany dia natsapa fiovana lehibe tena niova ara-baky teny ny fiainako ny mpiara-mianatra tamiko tamin'izany fotoana zany tany amin'ny lycée moa dia nahita hoe natsikaritra hoe tena tongolom-baovao ity zalahy ity na ny mpiray-tanàna azy dia natsapa hoe tongolom-baovao ity zalahy ity ka hoy aho hoe tsy za rery moa niove fa olona be dia be mihitsy ka hoy aho hoe teny ilaina mihitsy fivavahana fa raha hitodika amin'Andriamanitra ara-baky teny ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana indrindrindrindra manoloana zao zavatra sarotra atren'ny firenena malagasy zao sy izay zavatra sarotra mety hitranga aorianao zay tsy mbola fantatra mihitsy zay tena fa tsy maintsy isy satria ambaran'ny baiboly fa any am-parany ihany isy andro mahory isy zavatra tsy ampozina hitranga avery fanambola velan'ny olona dia izay no mahatonga manamafy hoe tena mbola ilaina ilay fivavahana ary ilay fivavahana ilaina io tsy indrio kely araka ny tenin'ny dada Randrianatoandro teo tsy ilay fivavahana amin'ny tapakazo akory na fivavahana amin'ny sampy akory na fivavahana amin'ny zavatra tataka izany fa ilay fivavahana amin'Andriamanitra ray ilay rain'i Jesosy Kristy zay aloha no tiako ambarakely sy tsindrina amintsika rehetra eo anatin'izay hatrany mitsoty eto ny pasteur Hertina avy ny filohan'ny trano fivavahana vaon'ny oloko matetika ny fivavahana zany eo nivon'ny firenena ilaina ihany fa mety hoe ambikambiny angamba mety hoe tsy dia lohalarana misy aza ny miteny mitsy hoe aiza le mpivavaka aiza ny kristianina eo anivon'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ahoana ny mety fambalian'ny pasteur Hertina n'izay zavatra iny anabiko kely an'izay fanontaniana izay ngamany dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia raisin'ny olona pneu de secours mihitsy fivavahana
rehefa mafy mahazo azy dia mivavaka izy rehefa tsy metimety ny fiainany dia adino ny Andriamanitra. Dia fanampin'izay le hoe anivon'le hoe ny constitution antsika misy any hoe laïcité de l'État. Ahoana ny fijerinao an'izay ampiarana an'izay re fiaraha-mivavaka izay eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny fiangonana ao anatin'izay laïcité de l'État zay. Ia, misaotra anareo. Le izy zavatra ray voalohany angamba aloha dia le hoe io manko resaka fitezana le izy, fitezana. Samy nanana ny fomba ny tezana azy daholo ny olona. Misy olona ohatra zao no tezain'ny ray aman-dreniny tamin'ny tapakazo, tamin'ny fivavahana tamin'ny tapakazo na ny ody ratsy na ny fanompoantsampy, dia rehefa zay ny tezana azy hatramin'ny mbola kely dia no heveriny fa io mihitsy ny mahavonjy azy. Indrindrandrindra hoe mety hoe nahita zavatra nahita soa tao izy na mety nahita fahagagana tao satria ny devoly koa ny mba manao fahagagana mamitaka ihany. Dia tsy raharainy mihitsy zany zany Jesosy nao zany, tsy fahatan'izany satria io no nitezanao azy. Misy olona no beazina tamin'ny diplôma ary no beaziny ray aman-dreniny hoe mila mahay mila manana diplôma fa zay mahay ihany ny tafita, zay be diplôma ihany ny tafita. Jereo zao raha anina reny nanana diplôma lasa any andafy, jereo zao ry anina zanaky ranina lasa ministra, ry anina lasa député, jereo fianarana daholo reny. Dia miletika ao an-tsain'le zaza zany zay na le olombelona hoe diplôma amin'ny mahatafita dia tsisy raharainy zay Jesosy ihany. Ao indray ny any sasany vola amin'ny maharanga. Ataovy izay ananana vola fa rehefa manam-bola tsy maintsy tafita, rehefa manam-bola mavita trano. Jereo zao ny tomobiliny ranona firy manam-bola izy, manana trano be firy, dia lasa ny vola no Andriamanitra. Zay zany nitezana azy vola. Dia tsisy raharainy zay Jesosy ihany, tsisy raharainy zay Andriamanitra any. Fa araka le teninao teo le izy hoe rehefa tena voadona amin'izay ka tsy miasa voankeo maraina zao nisy madama nresaka tamiko. Za pasteur izy tena multimilliardaire io madama io, tena nanan-karena nipetraka tany Chine asana efa 5 taona mahery 7 taona mahery tany hoany izy, ary nanana orinasa tany Chine, tena efa hoe nanan-karena ary tena zay ozy izy tena hoe mila mitady vola satria nahantra be zany zareo taloha, mila mitady vola dia nitezana tamin'izany ao anatin'ny fahantrana mila mitady vola. Raha matory zay pasteur ozy izy amin'ny alina tamin'izay tany Chine dia zara raha mahita adiny 2 isan-kalina fa vola izy zany ny mpandray an'ireny gasy avaty ireny any Chine dia mandray an'ireny izy ary dia tena nilalao amina miliara mihitsy, ary dia tena fa zao pasteur ozy izy tampoka tsy napoziko maty ny zanako voan'ny accident, zanako lahatokana tsy manana afa-tsy zay maty voan'ny accident, tsy nialana nenina, tsisy nininina azy no atao maty. Teo izy vao tena tsapako hoe maivana ny vola, maivana ny arena, maivana ny zavatra nanako. Amin'izao moa le anabavy efa mivavaka rehefa manompo ny tompo ary maniry tena mba ho lasa mpanompon'Andriamanitra, ho lasa mpitarika tena. Zaho izy pasteur tena itory tena niova fo le anabavy. Dia zaho izy amin'izao vao mahatsapany hoe tsy misy lanja ny fiainana raha tsy ao Andriamanitra. Ka tiako atongavana hoe rehefa mbola manan-katao ny olona na mbola misy hery azo nitokina na mbola misy zavatra azo ianteherana dia ohatrany indraindray manadino an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga eo amin'ilay faratapony hoe niezaka nanao zay farahery nanao zay azo atao kanefa tsy tafavoaka na tiana na tsy tiana tsy maintsy mila an'Andriamanitra. Ka ny afotsiny ny manamafy n'ilay tenin'ny dada Randrena Toandro teo hoe tsy tokony ho tonga ho amin'izany anefa hoe efa tena tsisy ninina azo atao intsony satria mareko ty firenena malagasy ty tena firenena miavaka, tsy mitovy helively mihitsy ty firenena ty amin'ny la France na amin'ireo pays européen ireo na aziatika ireo na tsy mitovy. Fa Madagasikara tena firenena miavaka. Aza tamin'ny andron'ny Ranavalona faharosa fa firy no nisy an'ilay hoe nanolorana ny Madagasikara ho an'ny Kristy tamin'izany
dia jerenareo nefa na ny hira-pirenentsika ary a dia mifandray amin'ny resaka Andriamanitra, na ny hira-pirenentsika dia miantso an'Andriamanitra tahinao ry zanahary tia nosin-drazana ity, zany hoe mifamatotra amin'Andriamanitra. Dia jereo nge ireo le mpanao politika fandimidimby rehetrarehetra reo hoe indrindrandrindra taorianany tamin'ny 1991 tamin'ny 1991 zao nisan'le hoe mandrava amin'ny mandany Jeriko vonakalazantsika farany teo moa le diso iny, dia fivavahana natao tamin'ireny tao amin'ny 13 mai, dia androdana mandany Jeriko. Dia nitohitohy tany amin'ny 2002 tany indray nisy crise vaovao indray teto Madagasikara, dia mbola fivavahana koa natao tao amin'ny 13 mai tamin'izany, tamin'ny crise 2001-2002 ireny. Dia jereo nge fa raha vao misy crise foana eto Madagasikara dia fivavahana foana aloha, lasa le fivavahana foana aloha zany naingana zany hatramin'izay nisy ny grève tetina tamin'ny 2009 sy ny tohany rehetrarehetra. Dia misy fotoana ohatra misy lanonam-panjakana eny Avoloha dia tsy maintsy taritina amin'ny resaka fivavahana. Dia ny akamaroan'ireo le candidat nirotsaka filoham-pirenena ireo tamin'ny farany teo tsy nanao propagande. Le aladiny anomboka amin'ny propagande dia tsy nanao propagande zareo fa natombony tamin'ny fivavahana aloha. Zany hoe raha fitiniko zany dia hoe itsika mahatsapa ihany zany mpitarika sy mpitondra rehetra sy mpanao politika ilain'Andriamanitra. Fa ity fotsiny zavatra mampalahelo indraindray. Ohatrany hoe rehefa ao anaty ady sarotra, ohatrandray hoe misy crise politika, misy olana kely ara-politika dia aizany fivavahana, alefasiny fivavahana, alefasiny fotoam-bavaka. Fa indraindray rehefa le mandeha dia indraindray ny olombelona rehetra tratrany hoe somary manadino kely hoe aloha amin'izay tondrako azy fa efa lasy ty raha ty. Dia zany efa ny manohana tsara ny hevitra Dada Randré Natoandro teo hoe ataoko mbola tsy taritsika. Raha amin'izao zany ny tena hoe mitady an'Andriamanitra ny firenena malagasy ny mpitondra tsy noho le resaka Covid-19 ihany fa misy zavatra be da be tena ilaina an'Andriamanitra eto Madagasikara, eto amin'ity firenentsika ity. Mbola veriko ihany hoe tsy mitovy amin'ny la France tsika. Ny any Europa tonga dia tsy mila Andriamanitra zany fa vola ny ampiasaina dia fa mandeha io e. Ny aridy tsy mila an'Andriamanitra, reny firenena communiste reny tsy mila an'Andriamanitra, fa tsika hafa. Tsika zany efa mifamatotra foana tamin'Andriamanitra le firenena, isaky misy vanim-potoana eto olana dia atsoina foana Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra foana. Dia izaho zany mieritreritra hoe amin'izao vanim-potoana izao marina fa misy ny vola, misy ny dokotera, misy ny fanafody, fa za manohana ny hevitry ny ray aman-dreny eto tena tsy tokony atao ambany zavatra koa ny fivavahana, tena ilaina. Momba ny laïcité de l'État io moa zany zay le lalam-panorenantsika dia tsy afaka mandingana an'izay aloha tsika amin'izao fotoana izao. Kanefany ny lalam-panorenana sy ny fitantanana no mety tsy afaka mandingana an'izay, fa ny mpitondra fahitako azy amin'ny mahampitondra azy afaka mifandray foana amin'Andriamanitra, satria tsy azonao foanana foana ny maizy ianao na dia eo ary ny lalam-panorenana. Dia tokony afaka foana hoe ny mpitondra rehetrarehetra, ny mpitatana rehetrarehetra mampiseho foana amin'izay maha-kristianina izay. Mampiseho foana izay maha-kristianina izay dia tokony ilaina izay fijeriko azy hoe tena fitodiana amin'Andriamanitra, ary tsy tokony menatra ny mpitondra fanjakana izay tena kristianina, tena hoe ampiseho foana ny hoe ilain'Andriamanitra amina tsy le toe zava-misy amin'izao ihany hoy fa amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Misorany tompoko amin'izay valiteny nomenareo zay, ary mino zay fa samy meno an'izany tsika kristianina malagasy rehetra na ntsika kristianina ihany koa, eo ihany koa moa nareo mpitatana maheno an'izay torohevitra sy torolalana amin'izay ilantsika an'Andriamanitra zay eto amin'ity firenena ity, atao tsika hivavaka amin'Andriamanitra. Ny iverina kely tsika amin'ilay kristianina miara-manonja sy mifampitatana. Izy ity matetika dia hoe eo anivon'ny mpitantana zany nareo mpitarika dia mandeha tsara mihitsy ilay kristianina miara-manonja sy mifampitatana, fa ahoana kosa ny mba hampitana an'izay ny amin'ilay mpino any anivon'ny fiangonana tsiraray avy mba ho tafiditra amin'izay kristianina miara-manonja sy mifampitatana izay ambeko an'ny pasteur Adolphe Randrianavravela angamba ny fitenany dia mandray firy ihany tsiraray. Ia, marina be mihitsy izay zavatra nolazainao zay hoe
eo amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra tompony andraikitra mivantana ny fiangonana aloha amin'izao tsika miteny zao dia efa miroso tsikelikely miaraka fampitantana zany eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ety fa inoko fa tsy hoela dia ny fiangonana kristianina rehetra mihitsy ho tonga amin'izay zao no teniko amintsika ho antsika kristianina aza mieritreritra mihitsy isika hoe isaratsaraka dinio fa tsy mankasitraka an'izany ny tombontsika tsy avy aminy zany ary mamivahana ny fanaratsina ny devoly fahavalon'Andriamanitra sady fahavalontsika kristianina ny fanekentsika isaratsaraka matetika matsy anisan'ny mampisaraka ny olona dia raisiko ohatra hoe zay fiangonana dehibe zay fatranainy zay ntianizy zay nandalo fianarana be mikasy any am'izao mikasy any am'izao sisisa dia ondray ny fiangonana zandriny hoe zay ny tena manana fanahy masy zay ny tena manana ny fitarian'Andriamanitra ka le anay ohatra zao ny tena izy ngama tsy tokony hijeran'izay intsony isika satria mampisaraka zavatra tahak'izany tsy mety amin'Andriamanitra le izy ary eto azo dia matsiaro tantarana firenena maro tany aloha tany tao anatin'ny krizy tao anatin'ny olana dia inona ny vahaolana nitranga tamin'izany araka ny fijerovavolombelona rehefa tonga ny fotoana nanapa-kevitra ny mpitantana rehetra mpitantana kristianina sy ny fiangonana rehetra zay marina aloha fa anjara le mpitantana kristianina no tokony ampahery mpiangona ho aminy hoe andao sika iray andao tsika ifampitantana tahaka anay zany zao dia mivavaka zao zahay tatoato tsy mivavaka ho anay samyrery tsy mivavaka ho anay fiangonana rify samyrery fa nivavaka ho an'ny kristianina rehetra manera Madagasikara satria raha malala ny olana nisy teo alohan'ny fikatonana ny varavaran'ny trano fiangonana dia nivavaka ho an'ny rehetra fa tsy hoe nivavaka ho anay ihany hoe Andriamanitra taio zay mba hisokatra ny fiangonanay fa dia ny fiangonana kristianina rehetra no nentina mambavaka ka anjara mpitantana no manentana ny olona zay tandremany mba atsapa hoe zava-dehibe ny firaisana fa tsy mety mihitsy hoe kristianina ianao ka hifanetika tony iny ty saka sy ny totozy ataoko fa tsy mankasitraka an'izany tompo malahelo ka fotoana mety zao tokony iraitsika ajanony tamin'izay ny avinafikevitra io angiaraka ny tele mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe ny baiboly no raisana fa raha ny ataoko hoe inona reny lazako azy hoe ny doctrine anao na ny dogme anao na ny pratique religieuse anao no ifanantonana dia tsy ifanantona mihitsy na dia tsika reto ary ny vaon'oloko manany azy manany anay ny ato manany azy tsy ifanantona mihitsy tsy ifandray-tanana mihitsy fa dia tsy jeran'izay avy navikevitra raha ohatra ka zay no joronao fa ny tokony hoe fototra iorenantsika kristianina rehetra dia hoe Jesosy maty teo ambony azo fijaliana nitondra amin'ny fahaotantsika nandatsaka ny rany ho famelana ny helokontsika ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra nalevina izy nitsangana tamin'ny maty izy mipetraka ho talakavanan'Andriamanitra velona mandrakizay zay ny tena bazy tokony iorenantsika etsika ifampitantana etsika ifandray fa raha zavatra afaka ohatran'izay dia tsy tafavoaka Sorry toko amin'izay fanentanana nataonao zay pasteur ary raha sao dia mbola misy ambary pasteur Hertine ao anatin'izay hoe ahoana ny ampapaka tsara ny firaisana dia kristianina miara-manonja sy mifampitantana any anivon'ny mpino any anivon'ny fiangonana isan-karazany le izy dingana le izy nazo zavaraha mbola ataontsika zao manko mbola dingana daholo tsy mora mihitsy ny eritreritra hoe tao anatin'ny 30 taona mifanaratsy sy mifanenjika tao anatin'ny 70 taona dia mifanapotika dia mifamparitaky teny dia samy milaza ny azy hoe marina ny anay ihany ny tena izy tsisy afa-tsy ny anay tampotampoka eo anefa dia ifampitantana zay resaka hoe dingana ary na dia izao fiarahana zao ary dia ataoko hoe na mbola tsy tonga any amin'ilay fifankatiavana tanteraka aza dia miditra any amin'ilay hoe fihavanana
izy manko ohatra misy mahasamy hafa kely nandinika an'izay ohatra misy mahasamy hafa kely an'le mihavana sy le mifankaty zany hoe misy olona tena miady dia miady ampihavanina fa ny olona efa mihavana indray no miditra amin'le fifankatiavana efa hoe tena mifankaty mihitsy dia tsika zao io zany zao efa miditsikiditra kely amin'le hoe mba efa mihavana mba hidirana ny amin'le hoe tena mba mifankaty ary tena hoe mba iray ihany satria teo aloha araka ny teneniko teo nandritra ny 30 taona 70 taona dia mifanenjika mifanaratsy mifanambany dia zao nefa zany efa zava-dehibe hoe mba efa nanomboka ny ala aloha zany mba nomboka efa mihena na toka hoe mety mbola misy ary fa mba efa mihena dia efa mba miamizotra indray zany zao ny amin'le hoe andao rahalahy mba hiavana dia rehefa tonga amin'le hoe mihavana zay dia moramora nidirana amin'izay amin'le hoe tena mpirahalahy tena mifankaty tanteraka mihitsy dia tena mifanototsy ho lavo ao dingana le izy dia raha ty amin'le mpitarika aza mbola hoe miditra tsikelikely amin'izay dia normal mihitsy aty amin'le ambadika rehetrarehetra ty zany misy fotoana ihany hoe mbola maisamaisatra kely fa zany ndray nefa mahatoky hoe na hoela na hoaingana tsy maintsy tonga ao amin'le tena hoe firahalahiana ka hoay izy io nefa ianao ne tsy afaka maka izy mifarana miodikodiny eny ihany taona sy ny volana dia rehefa tonga 70 taona 80 taona dia mifarana eo varavara-pasana daholo ihany dia ny hafarany aza hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ary dia hoadininy ianao hoadininy tompony amin'ny zavatra nataonao teto ambonin'ny tany hoadininy tompony any nandaninao fotoananao hoe na lany andro nakala olona sy nitsikera olona fotsiny ve lany andro tamin'ny fifanenjehana sy mifanaratsiana fotsiny ve sa lany andro mba tamin'ny azo atao tsara ny mitory filazantsara azo atao tsara mitory marina nefa tsy mifanenjika tsy mifanaratsy ny hafa tsy mifanaratsy fa mitory ny terina sitrapon'Andriamanitra Jesosy nanao an'izany ka hoana moa tsy vitantsika ka za zany mahita hoe mbola miverina amin'le teniko teo misy foana ho amin'ny fahazazana ara-panahy ao amin'ny fahazazana ara-panahy zany dia misy foana ny fifandonana indrindrandrindra rehefa hoe mafanafana fo amin'ny samy baiboly zay misy kely foana ny fifandonana fa rehefa manomboka miamatotra miamatotra ara-panahy dia misy zavatra miamazava ohatra nay zany ange taloha tena tsisy hevitra mihitsy raha ny anenjika olona sy ny anenjika ny fivavahany sasany ary tena mifanaratsy sy mifanapotika fa rehefa tateorina ianao no manomboka mahatsapa hoe misy zavatra tokony amboarina tokony ahitsy mba matomatra koa inona marina tena ao anaty baiboly dia andao tanterahana mba tsy hampalahelo an' Jesosy fa mba tena le filazantsara madio sy marina no toriana dia za mahita hoe na hoela na hoaingana ho tonga somatsara amin'izay dingan'izay ihany tsika ny efa manomboka ty amin'ny londohany dia mifarana hatrany ananina rehetrarehetrany izy io tahento tsara tompoko azy tsara mana misy ambary tata Randrianatoandro tena manakambara mihitsiny aza dino fa raha namorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitra misy mazava dia misy zava-mananaina vorona azan-drano dia misy nanao olombelona hitan'Andriamanitra fa tsara tsisy tomika tao tany ede sy tao misay edena fa rehefa toko ty devoly ty le mena rano io tsy azo hoanina ny voankazo ampovoaniny sa fanahoana mahafatony tsy maty zany laingy zany ny Andriamanitra reo mandainga andramo angera ho faty anareo ninana tokoa tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsony dirany devoly io devoly io tompoko ny mampiady mampisaraka mampifandrafy jereo ny soratra masina ao amin'ny marika 4:40 marika 4:40 ny andininy 5:40 sy ny 4:40 sy ny 7:40 ny andiny 5:40 amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny ary ho izy taminy
mandehana amin'izao tontolo izao nareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsisy izay tsy manao an'io ary misaotra ny fiangonana rehetra mitory filazantsara. Fa ny mampiavaka ny an'i Jesosy izay miaraka aminy dia zao ndiny fahafito ambin'ny folo, fahinambin'ny folo. Izay mino sy atao batisa no vonjena, ka izay tsy mety mino no elona. Ary zao famantarana zao naraka izay mino, amoaka demony amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy. Andray menarana izy. Na dia misotro zava-mahafaty azy tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany zany. Mamoaka demony aloha. Vita amin'ny fitoriana, afatra voalohany indrindra mamoaka demony. Jesosy koa raha ny teny hoe toria amin'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Roay ny demony sitrano marary dia miboaka. Le demony mihitsy ny voalohany tapao ny lohany io. Raha fiangonana tsy manao an'izany io diso. Raha mahitra mpanontaniana teo manao hoe aiza ny Andriamanitra reo amin'ny coronavirus, maninona tsy sitrana ihany, maninona mbola mahantra ihany malagasy, satria mbola miompy devoly, manaiky devoly, mitazana ny azy ny devoly mipiny, lainga ihany ny teny, fanambakana ihany ny teny, vola ihany ny teny ovy pasteur Hertina teo. Ampy azy zay. Zavatra ampy azy ve ho alany? Zavatra mahafinaritra azy sy ampy azy ve mbola ho alany koa e? Izay io no mahatonga ny fantrana. Io koa no mahatonga ny aretina isan-karazany. Io aloha alana voalohany indrindra. Roay ny demony izay vao misy miteny tsy fantatra. Izay vao misy ny manana masitrana. Mametra tanana kamarana, raha tsy voaroko tsy vitanao zany. Ny azo ny tena tiako mba ambarako amintsika rehetra. Misy fitenenana nataon'ny rahalahintsika tamin'ny herin'ny androany. Zany no manaraka tsara ny Amity TV amin'ny fandarana tahaka an'izao. Arany vao nilazany pasteur Adolphe Deoko ny hoe oka tsy isy tsony zany fiangonana zokony sy zandriny zany fandoa hiara-bavaka. Ameko anareo ty fijoroana vavolombelona ity mba hanazavana ny saintsika rehetrarehetra zay miaino any an-trano any amin'izao tontolo izao any. Nisy nijoro vavolombelona izahay aloha amin'ny fiangonana izaho mino fa manoatra an'izany koa ny ianareo. Zany coronavirus zany eo aminay entin'ny olona ohatran'izao. Io fa safotra io dia ataon'ny tompo hoe manamasina rano amin'ny vera, tsabahana mihitsiny. Nampianarin'ny tomponay zany, ampisotrohany eo. Tondry reny olona reny efa safotra tsisy ninina azo atao mihitsiny. Entin'ny olona fotsiny zany dia tonga io ny ianareo. Roana dia volony fahafatesana aloha izy sepitra iny. Io fa mihiratra. Mena ny rano Jesosy amin'izay, io fa tonga saina, bataina amin'izay dia tonga dia ampandrona amin'ny rano Jesosy fa misy rano mafana atao ao. Zay dia vita. Tsy mba natahotra an'io mihitsiny. Izay rehetrarehetra ny tao aminay. Ary ny tena nampatahotra mihitsy ny sasany ara dia diabetika. Za diabetika. Fa ny tensionko indray ny anamba ny astable. Fa za diabetika. Nampitahotra ny diabetika mihitsy ny olona misy tension, tosidra. Izany hoe tandremo fa nareo no marefo indrindra eto ambonin'ny tany. Kinara amin'ny fanafody. Tsisy. Nanontany professeur anankiray mihitsy ny zany mpiangonao aminay hoe inona ny fanafodin'izy ity fa zay le diabetika. Dada tianana anao zay, petra tsara, zay ihany. Fa rehefa tratraneo anao veloma. Nangovotra ohatran'izany daholo ny diabetika rehetra. Ary aza mandray olona tsony. Dia hoy amatsy ny tompo hoe Jesosy, janona zany tsy handray olona tsony.
dia ozy izy ho ny tompo a ka iza indray no vavolombeloko rehefa nareo ara-matahotra misaotra nareo vaololoko mihitsy nareo tsy tsisy matahotra tsika naray ary tsisy natahotra an'izany ary isaoran'Andriamanitra voninahitr'Andriamanitra zany fa enozy zao nisy raha matoa zay a vao tamin'ny lahady teo zany nataoko fijoroana vavolombelona vao tamin'ny sabotsy teo zany tantara zany narary ny zanany efa taona vavy kely efa taona prince anano anarany mialatsiny maheno ahy ianareo zao raha zanako zany amin'ny valo alina miakatra be ny hafanan'ny zanako Jesosy tsy hitako tsozy atao raha Andriamanitra hivoaka aho a ho any aninona iza ny dokotera azo antsona iza ny fanafody novidiana inona ny ataoko raha Andriamanitra nandoalika ny vavaka ho Jesosy Andriamanitra tsy hitako tsony zay tany alea manana anao a na tsy ary tena ihany aloha zay hoe ampisoroky ny rano Jesosy ty zazy ty dia nampisoko ny rano Jesosy dia nidiko tao zaleleleny ao ny ianao Andriamanitra mino a fa mieno ahy ianao lasa izy le hafanany zanako izy mahatratra 40 degré maty ny zanako tonga any amin'ny sasakalilany a miatso ny zanako nenoko Jesosy ianao moa tiany zazakely eo za tianao a Jesosy dia mba asitrano a Jesosy amen vetivety teo a nesina le zaza natory ny hafaliako izy le raha matoa maraina ny andro tonga dia nitsangana le zaza neny aingany ianao fa ahoana ozy izy neny tonga tao amiko tao a nisy anjely ny anankiray lava be nelany kio lava be ary ny anankiray a anjely keblity oatra zao mitovy amin'ny korineny a nelany koa kely dia izao ny teniny tamiko ny fivavahanao izy a dia nentiko tany amin'ny Jesosy hoe anjely io a ary anjely kely ohatran'izy aloha zany anjely zany dia hoy izy le lavabe lorineny a mikanjo fotsy lavabe manao nanotareny mahazava tsy azo jereny zany neny ary le anjely kely fotsy lavabe koa ny akanjony nelany koa fotsy fantareny zany koa tsy azo jerena mihitsy fa tsy fantatra mihitsy fa dia olona fa tsy azo jereny zany reneny ay dina ny nataony nalainy ny fivavahako ohatran'izao a nalainy ohatran'izao isy ny denetiny netiny eny tonga tany amin'ny Jesosy dia toy izy le anjely Jesosy tia misy vavaka ny zazakely eo dia navoaka dia henin'i Jesosy hoe Jesosy tiany zazakely moa Jesosy za koa tianao mba sitrano a Jesosy ny akory ny hafalian'i Jesosy ozy izy a akory ny hafalian'i Jesosy miverina vetivety zany le anjely akory ny hafalian'i Jesosy a nandray ny fivavahanao zanako ka dia zao ny hafatr'i Jesosy sitrana hono ianao a amin'ny anaran'i Jesosy dia nitsangana roneny dia zao ny tenin'le anjely hoe mandeha any ianao a lazao ainga amin'ny pastera fa pastera ihany no mana fahefana miteny amin'ny olombelona rehetra satria moa zay manana radio tsy dia fa ahoana pastera izy aloha tia ho teneniny ka zazakely efa taona moa aiza ny afantarany zazakely efa taona hoe iranona amin'ny pastera anay pastera Adolphe pastera Hertine tsisy malala an'izany dia zazakely reny sany ianao misy malala dozy izy le pastera mampimery neny a mampime ho nataony anarako satria tsy fantany le pastera mampime reto ara misy sary anankitelo e iza amin'ireo pastera ireo ty pastera atsika io eny roneny mandany aingana hony ianao roneny a la zao aingana dia zao fa sabotsiny io da zaiko tamin'ny lahady teo ina hony ny afatra
zao a ny afatra le anjely ianonareo tsefitra renretrarehetra zany na niraka ny anjely ny maro be hony a Andriamanitra na anjely ngeza be na anjely kely britika hamafany korana amin'ity Madagasikara ity na ny amin'ny rivotra Madagasikara zany amin'ny tany Madagasikara zany sainy amin'ny tokantrano no mino rehetrarehetrarehetra manerana ny tany zay neny a telefone aingana ry havana tsika tsy manambany mihitsy ny hoe fiangonana zokony tahaka an'le raha matoreniny teo manam-pinoana izy misaotra anareo manana traikefa izy misaotra anareo vavaka izy io arany zanako Jesosy sady ny diny ny trano finoana zay napetrany amin'Andriamanitra natory ihany le zaza tohizo ny vavaka ataonareo tohizo ny vavaka reo fiangonan-dehibe manana traikefa amin'izany ianareo fa aza manao tsinitsinina koa le zaza kely io le fiangonana zandriny io zaza kely io fa ao koa ny tena itenenan'Andriamanitra ao koa ny tena isan'Andriamanitra ary ny fivavahanareo mihitsiny a tonga any amin'Andriamanitra dia mahafaly an'Andriamanitra misy valiny eo aoka mba ino an'izany tsika rehetrarehetrarehetrarehetra ny faniriko zany dia zao na ny fiangonan-dehibe na ny fiangonana zandriny mba tsy hisy tsony zany makan'io sofina mihitsy zany ny ady tokana jerena le devoly lopotehana dododoly na am'izay manam-pinoana na fiangonana zokony na fiangonana zandriny io ny devoly voalohany indrindra io potehana io roana fa raha tsy manaiky an'izany tsika rehetrarehetrarehetra fa hoe ianareo kristianina any manao an'izany fa ny anay tazoninay ny anay ompinay ny anay mahafaly anay ny anay mampanankarena anay tsy maintsy milentika foany Madagasikara ny zany teniko zany jereo ty teny ty zay ny teniko farany angamba tsy teny tsony Isaia toko fahatelopolo Isaia toko fahatelopolo Isaia toko fahatelopolo Isaia toko fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy andininy voalohany tady dio tsara tiry malagasy rehetra loza ny zaza maditra zay maka saina nefa tsy avy amiko hoy Jehovah raha samy mivavaka ihany amin'Andriamanitra mivavaka raha samy maka saina ihany conseiller rehetrarehetra gouvernemanta rehetra mpitondra fanjakana rehetra mpitandro filaminana rehetra nrehetrarehetra eto ambonin'ny tany na mpitsabona inona mba maka saina amin'i Jehovah loza ho an'izay tsy mba manontany amin'Andriamanitra tadidio zany zay ny fa ny an'Andriamanitra dia zao roainy dia minia manala an'izany dolo tsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra hoy ny soratra masina ataoko tsy tadidinao intsony izy na ho an-tsainao zay ho fahoriana nahazo anao teo taloha fa na dia ny fahoriana zay miompampana sy mangidy indrindra azy anjary fiadanana sotra tompoko zay ho hitahin'ny tompo-daolo tsika rehetra amen ya mandeha ihany ny fotoana moa efa somary efa lasalasa kely ihany na izany tsy zany ho antsika zay mihaino ny onjam-peo tsy mahita ny fahita lavitra moa dia ampatsevina hatrany hoe fandarana miara-manonja kristianina miara-manonja sy mifampitantana no arahantsika amin'izao fotoana izao ary ny vahidy mitondra ny resadresaka sy ny fampitan-kevitra eto moa dia efa nambaratra ny voalohany ny pasteur Randriana Tondro avy eo filohan'ny fiangonana FPVM ny pasteur Adolphe avy amin'ny fiangonana Rifiary ny pasteur Ertina Randriary Manana avy eo nivon'ny fiangonana Vahony Oloko mamaraparany antsika na manalalaino anatin'ity ataontsika hoe kristianina miara-manonja sy mifampitantana ity angamba hiditra amin'ny famaraparana na ny teny izay ataontsika hoe afatra
misy moa zao ny fiangonana na ny ataontsika hoe ainao manjery vitsivitsy mbola mety tsy tafiditra ao anatin'ity kristianina miara-manonja sy mifampitantana ity. Io koa misy mety misy hoe fiangonana mbola mijery taratra izy ao anatin'izay zavatra rehetra izay. Nataontsika ny mpino kristianina koa mbola mametra mpanontaniana aina araka an'ilay resadresaka izay nifanaovana teo hoe ao anatin'izao famarana zao sady fandraisam-pitenenana farany, inona no mety ataontsika hoe afatra omena ny kristianina, omena ny ataontsika hoe fiangonana na mpitondra fivavahana, dia eo anivon'ny firenena ihany koa avy aty aminareo eto amin'ny plateau amin'izao fotoana zao. Ny avatra kely mba ampitaiko aloha zany dia fifaliana ho amin'ny mihitsy ny hoe izao atao hoe fihavanana na fampikambanana ny fiangonana maro isan-karazany. Zay no heveriko fa mety tsy hijanona aty amin'ny fiangonana zandriny, zay moa filaza azy aloha dia tenenako azy zay le fiangonana evangelika na fiangonana zandriny, fa mino fa hipakatra ny amin'ireo fiangonana lehibe rehetrarehetra ireo zany na leo fiangonana zokiny izao fiarahana izao. Ny afatro dia ny hoe ho any an-danitrytsika, ary izay foana ny le izy tsy misy olona mieritreritra ny azo ho diso zany mihitsy raha vao resaka fiangonana ny resahary. Matoa nisy fiangonana anankiray nisitaka tamin'ny fiangonana iray dia nieritretra hoe mba mety manana ny rariny izy marina, ary matoa koa ny fiangonana anankiray tsy nanaraka an'iny dia mieritreritra koa fa le nijanona koa marina, dia samy manao azo marina io daholo. Ka tsy ratsy le samy manao ny azo marina, fa ny tsy mety dia ny mitsara ny hafa. Zay no tsy nety le manao ny sasany ho diso hoe misy io moa araka ny teniko teo moa le fifanaratsiana tany aloha zany dia tena hita mihitsy hoe tao anatin'ny 30 taona 40 taona dia nifanenjika amin'ny fiangonana samy fiangonana. Dia mahafinaritra nefa zany amin'izao fotoana izao dia hita hoe mba manomboka atsika zany hoe mba manomboka mifandray zany. Dia za mahita hoe akasitrahan'Andriamanitra zao rehefa mandinika ny baiboly ianao ndray andro i Petera nanontany an'i Jesosy, satria nisy fotoana i Jaona niondakondana teo amin'i Jesosy teo, dia nanontany Petera ahoana moa ny amin'io lehilahy io, dia zao no navalin'i Jesosy azy hoe ahoanao inona zany ozy izy fa ianao manaraha. Ny mampalahelo fotsiny manko misy tsika malagasy dia ohatran'ny nitezaina hitsikera zany, hitsikera foana. Dia raha mijery ianao anaty Facebook any dia laha ny andro mifampitsikera ny olona. Nefany za zany tena mametoro-hevitra hoe au lieu dia andany fotoana hitsikera ny hafa, dia tsara kokoa raha manamboatra ny anao ianao mba ho tsaratsara, mba ho marimarina eo anatren'Andriamanitra. Za zany anisan'ny mba hijoroko vavolombelona mihitsy zany hoe ny fahatsapako, ary mba nahitako ohatrany hoe fahombiazana kely amin'ny asan'ny tompo, nahitako zavatra miaraka amin'ny tompo dia miezaka foana rehefa za koa moa tia mihaino tsikeran'ny olona. Dia rehefa mihaino tsikeran'ny olona dia tsy any amin'le mamaly bontana sy le mamaly akaratsiana, fa za rehefa mihaino tsikeran'ny olona na tsikeran'ny olona dia miezaka manamboatra an'iny hoe inona ny ataoko mba tonga ny olona tsy hitsikerana atsony rapitso. Zay raha izay le hoe mitsikera, fa anisan'ny zavatra anankiray mahafinaritra ihany koa le mahita amin'ny fahombiazan'ny hafa hoe nahita olona ndray ianao namanao fiangonana mahomby, dia ny akoa anisan'ny mahafinaritra le mangalatahaka hoe inona ny nampahomby an'izy iny, inona ny mba tena mba nampahomby azy, dia mangalaja koa tsy mianatra mangalatahaka mihitsy. Dia za zany miezaka ny ala an'izay tsikera zay, satria ny tsikera matetika mampisaraka mampiady, fa dia niezaka mihitsy hoe mijery an'izay zavatra ny teneniko teo zay. Ka ny hirariana araka ny teneniko teo hoe ny fiangonana rehetra, ny pasteur rehetra dia mba ho ifampitantana. Mahafinaritra moa zany zao dia zay ny mahafinaritra an'izy ohatrany hoe miara-mahatsapa daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ataoko hoe zay manana ny fanahy Kristy angamba sy zay mangetaita fahamarinana hoe
andao mba hitambatra dia mba hajanonina amin'izay ity ady lahy efa nandritry ny taona maro ity fa andao mba hibanjina ny tombontsoan'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy ny tombontsoan'ny fiangonana manokana ka dia hitako hoe zava-dehibe izy dia alao tohizana tohizany koa moa ny afatra fohy ho an'ny firenena angamba hoe manamafy ihany ilay teniko tao tena ilaina ny fivavahany ary teny kely farany fotsiny ho an'ny mpitondra fanjakana sy ho an'ny firenena ao anaty baiboly ao dia tsy afaka misaraka amin'ny mpitondra fanjakana ny mpaminany na ny lehilahin'Andriamanitra i farao mpanjakany Egypta rehefa tratrana nofo ratsy ka tsisy nahavaly an'io nofo ratsy io ny piskidy no mbiasa dia tsy maintsy nila ny Josefa lehilahin'Andriamanitra nanana ny fanahany Kristy ary Josefa no namany olana tamin'ny problema farao mpanjakany Egypta ratsy teo Josefa dia niletika tanteraka izy ty ny firenena Egyptiana satria tsisy afaka nandika an'le nofony Josefa zao hoe nofony farao ratsy Josefa ilaina ny lehilahin'Andriamanitra tamin'ny andron'ire Eli mpaminany dia nisy an'le atao hoe Ahaba mpanjaka Eli mpaminany ny mpaminany tamin'izany ary namany olana tao amin'ny firenena rehefa nisy 3 taona sy tapany ny antona ny ranon'orana maina ny tany dia tsy maintsy nila lehilahin'Andriamanitra nila mpanompon'Andriamanitra namany olana teo amin'ny firenena tamin'izany i Davida mpanjaka tena nahay ny ady nahay ny tondra ary nanana fanjakana matanjaka fa tsy afaka nisaraka tamin'ny natanam-paminany sahirany Davida ary potika Davida raha tsy teo natanam-paminany za zany tena teteny hoe ny mpitondra fanjakana tena mila ray aman-dreny ara-panahy hanolo-tsaina hanome torohevitra olona mifandray akaiky amin'Andriamanitra mba hatafavoaka tsy niara teo karena ihany io tsy vola ihany fa tena ilaina ny tontolo ara-panahy na dia Nebokadnezara mpanjaka azy izay Nebokadnezara mpanjaka tsy mpanjaka tsotra amperora zany tsy firenena ray netiny fa ny an'ny Nebokadnezara mpanjaka 720 ny firenena ny tantanina natanjaka zany fa tsy netiny fiainany raha tsy teo Daniel raha vao tsy teo zany Daniel nanampy azy tamin'ny zavatra rehetra Daniel mpanompon'Andriamanitra dia niletika ny fanjakana Daniel nanisana mpatanjaka azy lehilahin'Andriamanitra ireo fanjakana rehetrarehetra na mpanjaka nanao tsinotsinona lehilahin'Andriamanitra anisan'izany zao hoe Saoly mpanjaka nanao tsinotsinona Samuel ratsy fiafara ireo Iaba mpanjaka ihany koa Iaba mpanjaka ihany koa nanao tsinotsinona ny Eli ratsy fiafara za zany tena mahita hoe ilaina ny lehilahin'Andriamanitra na dia mba ho mpanolo-tsaina na tsy menaka raha mary fa mba maka hevitra ihany amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny resaka firenena tainy tompo angamba mekane pasteur fanifizana zay mety hoe antso afatra zay ia ny afatra lehibe sady fara moa zany zay apetrako amintsika rehetra voalohany aloha ho antsika kristianina zao no fotoanan'Andriamanitra mety indrindra mba hiavanantsika hifankatiavantsika satria ahoana moa no ahatonga ny olona rehetra zay mbola ny ivelan'ny valan'i Jesosy anantona ny fivavahana zay ataontsika anaraka ny ataontsika kristianina raha ohatra ka isika kristianina no mifanipaka toy ny valalan-karona mazava be nge ny tenina ataon'i Jesosy ato amin'ny Jaona 3:10 sy ny 5:30 manao hoe didy vaovao izy izy no omeko anareo dia ny mba atonga anareo hifankatia aoka teny hifankatia anareo fa raha mifankatia anareo dia ho fantatry ny olona rehetra fa tena mpianatra Jesosy zany hoe ny fifankatiavana zany no marika ahafantaran'ny olona fa tena an'Andriamanitsika an Jesosy isika dia zay fihavanana sy fifankatiavana zay nefa no didiavin'ny devolim-potehana sy ravana mba tonga fanjakan'Andriamanitra sy ho tafatoetra eto amin'ny firenentsika ka hoy aho hoe Andriamanitra any mendrafo amintsika kristianina rehetra
kanokatra masom-panatsika dia ho fatatsika ny marina ary ny marina ho Jesosy no anafaka atsika tsy ho andevo. Aokotsika zany manomboka androany samy ho tonga saina ka napakevitra hoe hiavana, hifankatia, tsy fanipaka tahaka ny valala ankarina intsony mba hafantaran'ny olona rehetra hoe mpianatra Jesosy isika ka anaraka atsika ny olona rehetra. Zay zany ny anankiray voalohany. Ny anankiray faharoa indray dia antso ho antsika malagasy rehetra izy ity. Antso ihany koa ho an'ny mpitondra fanjakana. Aoka fatatsika fa ny fivavahana misy eto ambony tany ity dia tsy misy fivavahana tsara indrindra mihoatra noho ny fivavahana izay miorina ao amin'ilay Andriamanitra raitso rain'ny Jesosy Kristy. Fa ny raha tapa-kevitsika voaka malagasy na mpitondra fanjakana anorina finoantsika amin'izany dia inoko fa hitratsehatra aingana dia aingana eto amin'ity firenena malagasy misy atsika ty Andriamanitra ka hamonjy atsika ary ampitsimbady ny tantaram-piainantsika malagasy. Zay azo lazaina hoe resy aloha ankehitriny efa anakaikaiky ny gisitra raha amin'ny laran'ny fantrana fa afaka hitsimbadika ho firenena matanjaka indrindra, ho firenena manana maizy azy. Eto azao dia matsiaro ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra. Dia ny mpanjaka tamin'izany moa Ahaba dia nanentsika azy fatratra. Lazainy fa ny fivavahan'ny Elisa, ny zavatra ataon'ny Elisa no fototra natonga zao problema be nisy tao Samaria zao. Dia ny enjehany ary nanano fikasana hoe ho tapako ny lole iny, vonoko iny. Tsy fantany anefa fa ny fisiany io lehilan'Andriamanitra io tao no natonga n'Andriamanitra namindra fo tao Samaria. Nataony fahavalo fahirano Samaria, antsika rehetra zany tantara zany. Ary tapidalaka le tanteraka hoe tsy hitany ny Ahaba mpanjaka intsony izay lalak'izorana hiakavisa hikavanana hisovena ty firenena ity manoloana fahirano nataony fahavalo azy. Fa ndray andro soa ihany fatao Elisa dia tamin'ny alalan'io Elisa mpanompon'Andriamanitra iny no niten'Andriamanitra hoe vaovao mafaly, vaovao mafaly lehibe, lazao amin'ny vahoaka rehetra fa raha-pitsitoy zao dia ho sekely ray monja ny vidin'ny varorodea indro famarana, ary ho sekely ray monja ihany koa vidin'ny koba tsara toto ndre mandeha famarana ao ambavadin'ny Samaria. Andriamanitra no nampiten'ny mpanompony dia nambara mpabe maso zany, akory ny zava-magaga tompoko fa tena tsy takatra ny saina, tena magaga ny io Andriamanitra io ny epitsony tokoa dia tena mora be ny vidim-piainana tao Samaria. Ilay firenena efa ny fampinanjanaka satria efa tena mafy be ny zava-nisy no indro lasa firenena tena nisinjana tao hoe fiainana mora be zany. Ka inoko fa tataka zany mihitsy no tian'Andriamanitra tao eto amin'ity firenena malagasy misy atsika ity. Soran'Andriamanitra isika fa be dia be ny mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana miorina eto firenentsika. Asa tsatsolatso ny fisinjany ka hiteniteny foana isika hoe be loatra maniry tahaka ny anana. Misoran'Andriamanitra tsy aleo ve ny fiangonana no maniry tahaka ny anana toy izay mibara. Ataoko fa mazava izay teny izay. Misoran'Andriamanitra fa engany ny tompo amindra foa malagasy ka hiteny ankoa tompo fa orina kely eo amin'ny alalan'ny fisiny zao fiangonana be dia be zao dia izy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ity nosy malalantsika ity. Ka dia hoy aho hoe ataovy ampy izay fiainantsika malagasy ny aina tamin'ny fiainana araka izay nazatra antsika fahiny toy ny fampotsampy ohatra, ataovy ampy izay. Fa oka hitodika amin'Andriamanitra amin'izay tsika amin'ny alalan'ny finoana an Jesosy Kristy ary tsy malagasy ihany fa hatramin'ny mpitondra. Ataovy ampy izay fomba fiasa ny ainana tsy nisy ny fitahian'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy izay fa aoka hitodika amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny finoana an Jesosy. Ho avitra ty firenentsika ity, ho avitra ty firenentsika ity. Izahay moa zany amin'izao tsika miteny zao tsy misy avana intsony hoe fiangonan'iza fa efa dia
atsipy ny afatra hoe andao hiaraka ivavaka tsika kristianina ano fifonana ho a Madagasikara, ano fifonana ho an'ny mpitondra fanjakana. Aza atao makivy ny zavatra nisy teo aloha, aza atao makivy zavatra misy ankehitriny, aoka tsy horesany zany mihitsy isika, tsy horesany zavatra ratsy hitany maso na horesany zavatra ratsy eny sofina, fa ny fonona dia hoe ao anatin'ny firaisantsika saina mivavaka fona ho an'ny malagasy dia isy fanavotana lehibe ho an'ny Madagasikara. Ny tompany amindra fo amintsika, ny tompany amindra fo amin'ny malagasy, amindra fo Madagasikara, tsofina rano ho tavavoaka amin'ny sarotra ny isika menakavy tompoko. Dadarandrena Tandro no amaraparana azy zany ao anatin'izay tompoteny tsotra fotsiny na tsotra fotsiny fa tsy lava tsony tiako dia tiako mihitsy ny manampy kely sady manamafy ny teny Pasteur Hertina teo, mba manao afatra ho amin'ny fitondram-panjakana, manao afatra ho an'ny filoham-pirenena, mba miantso izay Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina. Misy teny nataony Pasteur Hertina teo, mba aoka mba hisy amin'ny mpitandra na amin'ny mpitondra fivavahana, mpanolo-tsaina ao amin'ny fitondram-panjakana, tsy hoe ikarama fa mba mpanolo-tsaina aty ivelany ity zany, fa tsy vita ny fitondram-panjakana. Jereo ny tantaran'ny mpanjaka rehetra araka ny voalazany teo, fa nanana mpanolo-tsaina mpivavaka mahatoky an'Andriamanitra, nanana mpaminany tsirairay avy fitondram-panjakana. Fa ny tsy misy mpanjaka ho ny soratra masina voavonjiny amaroany miaramilany tsy misy soratra masina miteny zany, fa mba mahakasaina amin'ny Jehova. Hoy ny Isaia 5:7 ametrahako an'izany teny farany zany. Isaia 5:7 ny andininy 9:10. Isaia 5:7 andininy 9:10. Izao no lazainy Jehova ny iray masiny Israely, dia ilay namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy manontany ahy. Isaia mpaminany mihitsy no miteny zany, Jehova Andriamanitra no miteny zany, mba anontany any zavatra ho avy, fa tsy zay mba no asan'ny pompier foantsika, misy afo andao, misy afo andao, misy latsaka anaty rano andao, zany foana nataontsika, fa mba jerena lay ho avy, mba ahoana ho Jehova, ahoana ho ny Jehova amiko, ahoana ho Jesosy ny amiko ny amin'ny fiainako, amin'ny fitondrako zao fanjakana zao. Dia mba miangavy ianao Andriamatoa Président, aza dino no mba manontany amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba hanampiana anao amin'izao fitondrana ny Madagasikara tsy vaky volo. Tain'Andriamanitra ianao tompoko fa dia manjana koa ary ny firenena entinao. Fany anao ny eo nazisy Pasteur Mahiolina, satria reko teto hoe izay sabatista tsika alahadista, ary tsy hitovy mihitsy ireo. Ny eo n'izay ro lahy maly adindro sasany resaka mananamana any Frantsa ary mipetraka ny akaikin'ny Jerosalema. Aty ozy ozy inona natao amin'izao sasany salibotsy miangona, sasany alahady zao, fa mpitorabato nezay fa nitapaka taty zay ny eken'ny fanjakana mihitsy izy ozy dia hoe ekena daholy, andao samy miara mivavaka sabotsy dia samy miara mivavaka lahady lasa ny devoly amin'izay tsisy tsony fisarasarahana. Zay ny resaka mirahalahy omaly, ka asa raha mba mety amintsika menakavy zany hoe rehefa vita daholo zao fa inona filazana zany, firesahan'ny filohan'ny fiangonana zandrany zao, rehefa vita tao daholo zao dia maniry ka maniry feona ambean'ireo mpitandrina rehetrarehetra reo amin'izay,
fa tsy atao resaka fotsiny andaninandro sanatry mivava fa mba hitantsika mihitsy ny hoe inona ny tena nyhevitra Jesosy marina aloha izy teny amin'ny fitondrana na ny firenena na ny fiangonana na isambatan'olona isan-tokantrano samitain'Andriamanitra tompoko hoe lavelona daola tsika menakavy dia misaotran'Andriamanitra moa tsika riavana ny amin'ny afahantsika ny resadresaka ny tafatafateto ary misaotranareo ray aman-dreny ara-panahy ihany koa tamin'ny afatra isan-karazany izay natolotrareo mino zay fa samy andray an'izany zay nareo any atokantrano izay eto amin'ny plateau eto ary dia mba tena ho tanteraka tokoa ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe mba ho ray ihany izy rehetra ary dia iseho ny voninahitran'Andriamanitra eto amin'ity firenentsika ity misaotra ihany koa ny rahalahy Jonathan anasany any Kristy radio FM 107.6 ary dia nitanjonay moa toe malagasy mandova lanitra tolotsika tsiraray avy maranantsika amin'ny fotoana nefa dia mangataka anareo ray aman-dreny telo rahalahy zay telo rahalahy mianaka mba hitonam-bavaka sy hitsodrano any firenena ka androsy amin'ny altany tsika anatanteraka an'izany eny ary isotra ny tompontsika dia sady mba hitondra mambavaka ihany koa ty fireneny ty no hitondra mambavaka koa izao firahalahiana sy fihavanana izao mba ho tanteraka arak'izay anirin'ny tompo azy hivavaka isika mankasitraka indrindra tompo noho ny fahasoavanao sy noho ny fitahinao satria manana ny fotoana ianao ary manana ny programanao izay tsy takatra ny saina tsisy nanapohan' izao zavatra mitranga amin'izao ankehitriny izao tany amin'ny 10 taona 20 taona lasa fa ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masinao ilay fanahy ny fitiavana amin'ny alalanao izay atao hoe tsy nisy olona nitsangana akory ary ampiavana fa ianao no nitsangana dia tonga tafahoana eto ny pirala mifampitantana andovan'ny fiainana mandrakizay fiangonana maro isan-karazany avy aminao mba tanteraka ilay teninao hoe mba ho iray ihany izy rehetra fantatra fa mbola tsy ray izay androany kanefa ny fantatra koa fa zao dingana ho amin'ny fihavana sy ny fifankatiavan'izao dia ho tonga ho any amin'ny tanjonao sy ny teninao eto dia miray saina ho an'ny kristianina rehetra sy mpino rehetra mba hiala ao anatin'ny fony izy ireo ny fankahalana ny fanenjehana ny valy faty hiala ny anatin'ny fony tsirairay avy fa mba hanjaka kosa ilay tena fitiavana marina avy aminao tompo dia ho tahinao izay mivavaka ho an'ity firenena ity izay tompo firenena tsy ho adininao satria efa nifamatotra taminao hatrany amin'ny andro ny ranavalina faharoa ka mandraka ankehitriny tsy mitovy amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany fa firenena izay efa nifamatotra taminao ary inona fa mbola hifamatotra aminao hatrany ho tahinao any mpitondro ho tahinao ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany ary anjaka eto tokoa any tena sitraponao na ho ela na ho aingana tsy maintsy voavonjo Madagasikara ary ho tahinao izay dia ho tahinao koa izao firahalahiana izao ary mba haritra hatramin'ny farany ho tahinao reto mpanaraka ny fandarana trany amboalohany hatramin'ny farany misy saotra tompo amen vavakantsika tompoko ry Andriamanitra ranay malala ranay masina ranay izay ny an-danitra misaotranao zahay fa noho ny alehibe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao dia nisy izao fandarana vaovao miara-manonja izao entinao hitomana anay rehetra mpitarika kristianina sy ny fiangonana kristianina rehetra manerana ty nosy ity ary tsy hoe eto Madagasikara ihany fa maneran-tany mihitsy ho an'ny malagasy mba tsy hitsitokotoko intsony izahay fa mba ho arak'ilay didinao mihitsy Jesosy eo no tanteraka eo amin'ny fiainanay dia ny atonga anay hiavana tokoa mialohan'ny avianao Jesosy ary indrindrindrindra mba tonga anay tena hifankaty tahaka ny mitiavanao anay no takinao mba hifankatiavanay ihany koa ny tanjonanao amin'izany tompo dia mba ahafantaran'ny olona rehetra ahafantaran'ny firenena rehetra fa olonao zahay
mpianatra ao zahay. Ry Andriamanitra eo minsy matoky izahay fa amin'izao taona 2024 izao, amin'izao mihitsy no hitondranao anay ho amin'ny fahatanteran'izany fihavanana, fifankatiavana eo amin'ny samy olona ho zany. Misaotra sy mankasitraka anao zahay, ary mivavaka ihany koa zahay Andriamanitra ho an'ity firenena malagasy misy anay ity. Ry Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra izao, ianao no Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay fa maty ho an'ny mpanota rehetra teo ambony hazo fijaliana. Koa zao vavaka iarany manao zao dia hoekena ho any an-danitra. Amindra fo amin'ny malagasy ray manontolo any ianao, amindra fo amin'ny Madagasikara any ianao, ary amindra fo amin'izao mpitondra fanjakana izay mitantana an'izao firenena misy anay izao. Ka izay rehetra dia samy ho tavaverina aminao Andriamanitra tsy to, ho tavaverina ao aminao tokoa, satria araka teny faminaniana na mpitondrainao mpanomponao fa ray verina aminao zahay dia hiverina aminay ianao Andriamanitra. Ray verina aminao zahay dia ianao mihitsy izay nidika an'ilay teny no ampiverina anay aminao, koa dia ho tanteraka amin'ity firenena ity zany. Ary zao fanaratsy mitondra ny arety mandoza Covid-19 izao ho famonoana olona eto Madagasikara, ho fanampotena ny toe-karena malagasy, ho fampahoriana ny vahoaka malagasy. Anio amin'ny anaran'i Jesosy iaranay telo miralahy sy ny fiangonana kristianina rehetra manery Madagasikara mandravy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Didina ny fanaratsy iala eto Madagasikara, ary tsy hovalina intsony ny tetika ratsy nentina teto amin'ity firenena ity, ary ody amin'ny kenatra tahaka ny Sankeribany ny Devoly sy ireo ekipany rehetra izay tsy kopakopa tamin'ny tondra zao zava-doza zao. Afafinay amin'ny anaran'i Jesosy ny rano Jesosy Kristy ho eto amin'ity firenena malagasy misy anay ity, ary tonononay ny rano Jesosy izay efa nalatsaka ho fiarovana anay, ary ny anjely ny Tompoandriamanitra ane hitombatetina ty Madagasikara ity, ka ho voavonjy Madagasikara, ho voavonjy Madagasikara, ho tafita Madagasikara, ho lasa firenena vanina Madagasikara. Misaotra ry Andriamanitra ay, tononona amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zany vavaka izany. Amen. Vavaka sika. Misaotra Jesosy dia misaotra dia misaotra dia misaotra. Nao tonga teto nanolo-tsaina, nanolo-pahendrenanay, matoa voalaza teto daholo zany resaka rehetrarehetra zany dia noho ny fananao masina ny ara-ny asa taminay. Vita ny anjaranay Jesosy, betsaka izay voalaza izay ny angatahako aminao dia mba ho ao amin'ity firenena malagasy ity tokoa ianao, ka ny anjelinao na ny kely na ny lehibe araka ny teninao dia efa namafa zao arety mandoza izao ho hitany masonay izany, ary ho vavolombelona tsy ho ela fa maherina ny anaranao, maherina rahanao ilay mazava indrindra, ilay mamirapiratra indrindra, ilay tompony hery sy ny fahefana, manana ny fomba fiasany, manana ny fomba fiadiny, manana ny fitaovana rehetra entina andresena ny aretina rehetra, nefa koa manana ny fahendrena ho an'ny filoham-pirenena Jesosy. Fantatray dia fantatray mihitsy ny fahasairana ny tsainany, tsy mandry andro tsy mandry alina izay tadiavana soany te Madagasikara ity. Mivavao amin'ny mpitondranareo ho hainao Jesosy, vavaka ho azy menakavy izay mba ho ela velona mihitsy aloha ho vita tanteraka dodododolo izay faniriny sy programa nasany anasoany te Madagasikara ity. Sy firenena malagasy kosa Jesosy engane, ka mba ho tonga saina izay
araka ny teninao amin'ny Ezekiela hoe raha milaza amin'ny mpanotanankiray aho fa ho faty amin'ny fahotanao ianao nefa ianao tsy mananatra azy raha maty io mpanoty io adinoko aminao ny raty. Zany Jesosy mahamaika anay fiangonana kristianina rehetra mba hifankatia, mba hifampivavaka, mba fampitondra izay mavesatra, mba ho afaka amin'izay Jesosy izao fahadalana sy fahantrana mahazo amin'ny taninay izao. Dia mangataka anao raha isaraka eto izay mba ho arovanao amin'izany arety mandringa an'izany daholo izay rehetrarehetra eto izao, na iza nandray anjara teto na ny atokopira na ny inona na ny inona. Engane ka ho tahina manokana koa iza fiangonana voalaza rehetrarehetra teo mba samy anana fanetretena sy fifankatiavana ary firaisan-kina indray mitantana hitondra tokony vavaka hoe ho anatrehanao Andriamanitra ka ny anaran'i Jesosy Kristy zanako malalanao no angatana an'izany. Rainay izay ny an-danitra ho amasinane ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meka taminay ary aza mitondra ny mifakapanahy fa manafahana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisin'Tsodrano. Hoy Jehova tompony maro ho antsika malagasy rehetrarehetra, aza matahotra ary aza merikerika foana motsy efa niantso ny anaranareo fa ady ianao. Raha momba mandeha amin'izay alenao rehetrarehetra anao naiza mbola ombanao tahaka nombako anao hatramin'izay mbola ombako anao koa. Ary Jesosy zokontsika malalantsika misy isan'ny fiangonana tsirairay avy anatanteraka ny teniny hoe zaho ane rehefa tia dia tena tianareo hatramin'ny farany ka zany fitiavan'i Jesosy Kristy zany firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy ane ho voninahitra Andriamanitra ray. Misaotra Tompo anao ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Misaotra Tompo dia mahereza daholo Tompo. Misaotra antsika tanatin'izay fotoana izay kristianina miara-manonja sy mifampitantana izay narahantsika androany dia mena lalana aloha ny Ray aman-dreny ary ankasitrahana be dia be manaraka indray tompoko. Dia mbola izy ny fahin'Andriamanitra koa nareo mpitarika sy ny koralina rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra nareo mpano gazety Misaotra tompoko. Ya, amarana antsika azy angamany dia angavinareo amarana ny fotoana amin'ny alalan'ilay fiderana. Eny azy hoentintsika mamarana izao fotoana izao antsika rehetra ny tokantranoany dia andeha ho bangontsika amin'ny hira anankiray ifampitantana ataontsika izay anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famaranana izao fotoana izao izany. Aleo ifampitantanatsika raha zao atao.
antsika rehetra tompoko. kristianina miara-manonja sy mifampitantana. kristianina miara-manonja sy mifampitantana. indray tsara sady mahafinaritra raha ny piralany miara-monina fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiny dia fiainana ho mandrakizay. Salamo 7:30 ny andininy voalohany sy ny andininy 7 tapany B. fandaharana manokana iarahanao amin'ireo ainao anjery ara-pilazantsara rehetra sy ny televizionna Amitié. Fiderana, fiaraha-mivavaka, fampahirezana, iarahanao amin'ireo ray aman-drenim-piangonana maro samihafa. anasananao isaka ny zoma hariva manomboka amin'ny 10 ora ny famerenana, ny alahady amin'ny 9 ora sasany hariva. Nasaina manokana amin'izany ary ny pasteur Dada Randrianatoandro Jean Joseph, filompanorona ny fiangonana FPVM. pasteur Randriana Ivonavelona Adolphe, filompanorona ny fiangonana Refidy a Madagasikara. pasteur Randriary Malala Ertina Davidson, filompanorona ny fiangonana Vahaony olo. kristianina miara-manonja sy mifampitantana. kristianina miara-manonja sy mifampitantana.